Sy miora tsy haiko hoe firy anaka ry zareo tamin'izany a. Mbola tsy nananjanaka ry zareo a. Io asan'ny Clément ampany amin'izao sady ny sasany efa nalay ny andry a, sasany ataon'ny tolotra angambany a, itody daholo nanao an'ireny asa ireny teo aloha tamin'ny vao nanomboka ny fiangonana tana City Centre Analakely izany. Raha amin'ny lafim-pihavanana dia dadafaranay itojo a, satria miora zandry ny mamanay faravavy. Any hoe manana ny dadafara sy neny fara zany tsika androany a. Miaraka amintsika dia teny hoe miara nanompo nanangana an'ity fiangonana ity a, dia avy eo noho ny antson'Andriamanitra dia nalainy tany Andranomena tamin'ireny dia tamin'ny voaloatra ny hoe 2 volana sy 3 volana zay ilay izy hoe ampindra aminany a. Dia ilay 2 volana sy 3 volana mivadika 4 taona zany zay mandraka ankehitriny a, vadika 10 taona ilay izy. Dia zao izy efa mitarika ny fiangonana Tanasity Faralaza, zany hoe fiangonana ny ankapobeny hoe manana fahaleovan-tena ny manoloana ny Tanasity anglais francophone izany. Dia falitsika manana azy androany a, hitondra ny tenin'Andriamanitra indrindra manoloana an'izay hoe mijery ny arenan'ny fahasamihafan'Andriamanitra ao anatin'ny fahasamihafan'ny foko izany. Dia lao rehefa tsy izay dia afaka hovaina ka memebe izy avetsy a, dia afaka hovaina rehefa tsy izay na ianareo ihany anontany amin'ny vadiko fa tsy mahay mikôma mihitsy ny a. Dia mandroso tojo aloha ratsika mpite hafatanana mafy izy a, ndao sokavatsika mifotsika amin'ny raha tsy mahazanela amity dia afaka mampiasa amity. Ok, angambany ampiasa ny tsirahetsy mety. Le izy efa tena ifonako amin'ny tanteraka satria nanana efa mazava tsara mihitsy ny resaka, kanefa ny dia tena navesatra tatao-poko ty zavatra ho zaraina amintsika tsiraray avy ity a. Dia mifona tompoko, mifona mino fa efa namindrana fo mialoha, dia makasitraka ny tompontsika eo anatin'izay rehetrarehetra zay. Faly miarahaba antsika rehetrarehetra, mampita ny fitiavana sy ny fampiarabana avy amin'ny fiangonana Tanasity Faralaza. Dia ty antsy hoe fombafomba tao amintsika tsiraray avy fotsiny hoe rehefa misy vahiny tonga makaty dia miteny an'izay fotsiny, tsy izay fa tena niloolona avy ao amin'ny fiangonana no niteny an'izany, napita an'izany teny zany ho amintsika tsiraray avy. Koa dia namanareo izahay any Faralaza mitondra ny fampamangina ho antsika tsiraray avy, ny fampiarabana ho antsika tsiraray avy. Nakasika ny fotoana androany a, indrindra fa ny fotoana niarahantsika nideran'Andriamanitra teo a, dia anisan'ny zavatra anankiray tena toko hoe nanamarika ilay nirana an'ilay 𝒔𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂, 𝒔𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂. Tsy haiko hoe azontsika ve zany teny zany fa hoe 𝒔𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂 atreto manomboka eto, ary 𝒔𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂 mandra-pahatonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Varehaka ny aiko, tena faly ny aiko, faly ao anatin'izay a, sorana an'Andriamanitra ny fananana an' Jesosy Kristy izany. Ivavakantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra dia iroso avy hatrany amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Raha eo deranao zay, mankalaza ny anaranao izay, manome voninahitra anao izay, misaotra tokoa ny amin'ny fahasamihafana zay nitahinao zao firenenay izao, ary zany fahasamihafana zany mihitsy no tianao hideranay anao Andriamanitra, satria avy aminao zany, ary tokony ifalianay, tokony hifanomezanay voninahitra araka ny teninao hoe mifampitondra amin'ny fifanomezam-boninahitra. Dia ao anatin'ny zany fahasamihafana izany dia hifanompo izahay Andriamanitray, hifanompo araka ny sitraponao, ary marika zany fifankatiavana zany mihitsy ilay fifanompona tianao hiainanay ho voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay indrindra nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ndahoarintsika ho amin'ny Matthieu 20 dia andininy 9 ka hatramin'ny 20. Dia raha ny tena izy nanomboka ao amin'ny andininy 20 no tokony iarahantsika mamaky, fa tonga dia ao amin'ilay andininy 9 moa zany no hovakiako avy hatrany
Mivaky toy izao ny amin'ny anaran'ny tompo hoe fa tsy mba toy izany aminareo fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Veriko indray hoe fa izay te ho lehibe aminareo izy dia ho mpanompo anareo. Raha jerentsika ty teny nolazain'i Jesosy Kristy ity dia manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 no ny andohan'ilay resaka. Dia miresaka ny amin'ny izy mirahalahy 𝒔𝒂𝒏𝒂 sy 𝒔𝒁. Dia raha ny tena izy zanaky mama i 𝒔𝒂𝒏𝒂 sy 𝒔𝒁 ka dia mama no niteny, Salome no niteny, Salome reniny nangataka fangatahana hafa kely izy ireo hoe omeo seza ao amin'ny ilany dia ao amin'ny ilany. Dia hitantsika ihany koa nefa fa ao amin'ny 1420 kay tsy izy mirahalahy rery kay no nanana an'izany eritreritra zany fa izy mirahalahy no tafateny, i Salome no tafateny, fa samy efa nanana an'izay avokoa izy folo lahy ambiny. Tsy haiko aloha aty aminareo aty tanàn-dehibe aty fa ny any aminay any ambanivohitra any dia miendrika amina endrika fanetretena le izy raha jerena ety ivelany fa samy te ho lehibe ny olona. Satria ao anatin'izay hoe fahalehibeazana izay dia tahaka ny misy tombontsoa mba tsy hanompo kokoa dia tsy miasa fa tonga dia mandray vonina izay hoe lehibe ianao. Dia raha mbola jerentsika ihany koa ny ao amin'ny bokin'ny Matio, ny ao amin'ny filazantsara araka ny Matio dia ao arindrina kely ao manamafy nefa ny Jesosy io voalazany ao amin'io Matio 20 io, ao amin'ny Matio 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Ozy izy hoe ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo. Eto aloha Jesosy tsy hoe mampirisika an'ireo mpianany ho amin'ny anarchina ny hoe fanjakany baroa, fa ilay tiany Jesosy resahany dia aza tahaka ny reo mpanoradalàna sy fariseo izay tia misehoseho ao anatin'ny lay fanompoana endrika ivelany. Fa iray ihany ozy Jesosy no mpitarika anareo dia Kristy izaho. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo nareo ozy izy Jesosy. Dia raha jerentsika zany ty andalana ity raha manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 dia miresaka amin'ny apôstôly, amin'ny mpianatra Jesosy Kristy eto. Zany hoe olona niara-dia aminy, olona izay hitarika ny fiangonany ihany koa anatin'izay. Fa inoko fa na dia ho amin'izay sehatra ny fitarihana izay ara no niresahan'i Jesosy manokana tamin'ireto mpianatra reto dia ho antsika tsiraray avy ihany koa ahafahantsika mifanompo ao anatin'izay fahasamihafana, na ny toerana misy, na ny tiavin'i, na ny fananana sy ny tsy fananana sy ny sisa sy ny sisa. Dia itsika avy hatrany hoe resaka fanompoana, resaka asa no resahan'i Jesosy eo anatin'ilay izy hoe mifanompo, manompo izay te ho lehibe bebe kokoa. Kanefa anatin'izay fanompoana izay dia tiako hisy ataoko hoe sokla izay tsy maintsy hipetrahana zany fifanompoana izany. Mila mipetraka mazava ao anatin'ny saintsika hoe manompo eo amin'ny toerana mahazanaka isika. La eo amin'ny toeran'ny voavonjy tamin'ny sazon'ny ota. Miala ao amin'ny toeran'ny fahantrana ara-pahamarinana. Tiako mihitsy ilay hira no irantsika teo hoe manan-karena aho, manana azy ho amin'izay fananan-karena ao amin'ny fahamarinana noho ny finoanan'i Kristy Jesosy izay. Noho ny azo fijaliana. Dia ao anatin'izay dia novonjena isika eo amin'izay toerana izay mihitsy
ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Novonjena isika miasa isika, manao fanompoana isika, manompo ny hafa isika, satria efa notiavina, fa tsy mba ho tiavin'i Kristy ao anatin'izay. Dia ny andro omena antsika tsiraray avy, dia tombotsoa ahafahantsika manompo sy mamokatra ao amin'ny fanjakany miaraka ao anatin'izay, satria piray lova amin'ilay Kristy mpamonjy atsika isika, satria mpiara-miary ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Ary zay ny arena ao anatin'ny fahasamihafana, arena ao anatin'ny fahasamihafan'ny toetra, fahasamihafan'ny fahaiza-manao, fahasamihafana amin'ny fari-pahaizana, maro samihafa ny zavatra rehetrarehetra. Hoentsika hifanompoana ho tombotsoa ao amin'ny fanompoana, fa tsy sanatrian'izany adidy. Ho anahako manokana somary manana connotation négative, na hoe somary miabo ilay hoe adidy, satria tahaka ny tsy avy amin'ny fofa tereniny na ny fiarahamonina izay misy, na ny tsy haiko izay zavatra manery bebe kokoa anatin'izay, fa izay ilay hoe tombotsoan'ny fanompoana. Dia ao anatin'ity andalana anankiray ity dia te hiresaka amintsika ny amin'izany hoe fahalehibeazana ao amin'ny Kristy izany ahako, ary teboka anankiroa ny arahantsika mijery ao anatin'izay. Dia ny voalohany amin'izany mazava be mihitsy ny resahana ao anatin'ilay izy hoe ny lehibe no manompo, ny lehibe no manompo. Tsy haiko ny fahitantsika ny tenantsika tsiraray avy manoloana ny fiarahantsika monina, manoloana ny eto anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Fa hozy izy Jesosy Kristy hoe fa tsy mba toy izany aminareo. Ny andininy 5:20 no natonga an' Jesosy nanamarika io fahasamihafana tiany avohitra io. Hozy izy hoe ny andrian'ny jentilisa hozy izy. Zany hoe ro rafitra rehetra ivelan'ny fanjakan'i Kristy, dia izay lehibe no iondrehan'ny rehetra. Ary tsy vita ny ondrehana ihany fa mampanompo azy fatratra hozy izy. Dia indrisy fa na ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra aza indraindray, dia lasa ahitana an'izay fomba fijerin'ny andrin'ny jentilisa izay. Tadiavin'ny olona fatratra, araka ny teneniko teo hoe ny olo lehibe, hotompoina kokoa. Indraindray arareo asa fanompoana, reo antso masina, dia lasa ohatrany hoe karazana toerana hifaninanana ny ho diakona na olona na hanana sehatra miavaka kokoa amin'ny rehetrarehetra. Dia te hiresaka ihany koa ako nefa ny ao ambadika ny lafiny anankiray ihany koa. Misy ihany koa karazan'olona izay tahaka ny manana fanetretena ahitraitra ihany raha ny fijeriko azy, satria zaho tsy mila an'ireny, zahay tsy mila an'ireny fa afaka manompo foana amin'ny, fa nefa ny olana ao anatin'ilay izy dia ny fo, ary ny zava-dehibe nefa ny ao anatin'izay ihany koa dia ny fo ihany koa. Izay ny jeren'Andriamanitra. Tsy mba toy izany ny aminareo izy izy, fa izay teo lehibe indrindra aminareo no manompo ao anatin'izany. Tsy mba toy izany ny aminareo. Ao anatin'izay ilay iresahan'i Jesosy hoe eo amin'izay toerana hanompoana araka an'Andriamanitra, ilay hoe lehibe no manompo kokoa. Dia miasa ny fahasoavan'Andriamanitra mana-masina, ny fahasoavan'Andriamanitra manova antsika izay ahavitantsika ny zavatra no heverentsika tsy ho vita. Dia ny hanompo an'ireo olona izay hafa kokoa noho isika, samy hafa amintsika. Tsy haiko ny aty aminareo fa mino fa miara-mahatsikahatra isika nefany. Hoe isika malagasy vao manana andraikitra na fahefana kely dia tiatsika aseho amin'ny hafa fa isika no tompo-pahefana. Na dia kely dia kely akory ary le izy. Azafady indrindra tompoko. Azafady tompoko.
Tamin'ny 25 juin teo a teny zay moa mipetraka eny Mahitsy dia nitondra fiara miaraka amin'ny ankizy andeha hijery afomagna dia misy station total zay eo amin'ny ilay aty ambony fa tsy ilay ary ambany vaovao dia misy ngamany le mpiandry an'ilay toerana misy fiara miantsona maromaro ihany eo fa malalaka le toerana nefa ho amin'ilay izy teo fety dia niezaka nijery ako hitanareo le fijery le ohatrany hoe mba mitapify mba miandrandra fiantrana hoe mba avelao hiditra zay fa tonga dia le fijery tonga dia hitanao avy hatrany hoe zany tompo-pahefana eto zay ampidiriko ihany no mahazo miditra nitiako tenena ao anatin'izay dia le hoe raha manana pahefana ny olona matetika dia ahoana no ampiasany anehoany fa izy ny tena tompon'ny fahefana zay ny ao anatin'ny fijerin'ny olona fa tsy mba toy izany ny aminareo izy ahoana no anompotsika ny hafa arakaraka ny ahalehiben'ny fahefako a no vao maika lasa fanambo any ho eo amin'izay le hoe fanompoana ny hafa izay faraka nyteneniko teo hoe eo lay toeram-panamasina antsika tsiraray avy ary eo Andriamanitra no mampianatra antsika ary manisy an'ilay fahasoavana manova ao anatsika fa vonona fotsiny ve ahako hanaraka ny sitrapony izay no ilaina dia ho gaga isika ny amin'ny fiasany ao anatin'izany zay toeram-pitariana nomen'Andriamanitra anao tena tao hanompoana avokoa raim-pianakaviana renim-pianakaviana ihany koa anatin'ny miara mitarika manampy ny rangahy vady ao anatin'ny fitarihana ny ankonana mpitarika orinasa mpitarika eo amin'ny sehatra kristianina maro samihafa dia zay fahefana omen'Andriamanitra zay dia vao maika hanompoana bebe kokoa fantatsika loatra zany fantatsika tena fantatsika loatra fa ahoana ny fampiarana azy hoy ny irany tarika reko mialatsiny raha ohatra ka misy zatra loatra na tsy mahafantatra zay nisan'ny mahampieritreritra ako a ny momba ny fitariako a sy ny fanompoko bebe kokoa satria nomen'Andriamanitra seha-pitariana ahafahana manompo kokoa ako hoy izy hoe ato ny mpanjaka no manompo manasa ny tongotra maloto sa mamafa ny tongotra maloto ahoana ny fahatantsika tsiraray avy ny fahalehibeazantsika ao anatin'izay eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny sehatry ny asa ahoana ny ahafahantsika mampiatra eto anivon'ny fiangonana eto Analakely jereo zay ahafahanao hanompo ny hafa bebe kokoa amen mahita izay ataoko hoe sehatra omen'Andriamanitra ahako hanompoana ny hafa kokoa ve zahako sa ny hotopoina bebe kokoa ao anatin'izay noho ireo ataoko hoe arrière-plan ananako eo amin'ny sehatry ny fiainana amin'ny ankabehany fa zay te-lehibe aminareo izy dia mpanompo anareo ary zay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanompo nareo tsy haiko nareo fa mety mitovy amiko ihany angamany fa ao amintsika ela-peritreretantsika dia matetika isika misaina atanatohatra manasokajy isika karazana andraikitra manasokajy isika karazana olona dia mametra hoe ny olona tahaka an'izao no tokony hanompo amin'ity sehatra tahaka an'izao zao mety manampy an'izany amin'ny lafiny iray fa ny tokony fo mivoy atsika tsiraray avy dia voalohany indrindra hoe ahoana no ahafahany ty fahefana tolotr'Andriamanitra manam-pahefana avokoa isika tsiraray avy manana ny toerantsika avokoa isika tsiraray avy ahafahako manompo bebe kokoa
tsy olana loatra ilay hoe maniry fahalehibeazana raha ny fijeriko an'ity resahan'i Kristy ity, fa arakaraky ny anirinao an'izay fahalehibeazana izay no tokony hanomponao bebe kokoa. Dia atorony atsika eto hoe lay fo manompo ny hafa izany, manomboka amin'ny zavatra kely sy bitika, manomboka amin'ny fifampiresahana, manomboka amin'ny fanatonanao ny mety hoe karazan'olona tsy dia tena mahazatra anao loatra, tsy manavatana anao loatra, fa ny tsikinao na ny resakao na ny fiteninao dia fa anisany manompo ny hafa ao anatin'izay. Ny fijeritsika, ny fihetsikitsika rehefa misy olona manantona antsika dia tahaka ny ahoana izay. Raha verina anatin'ity andalana ity ako dia Kristy izy tena no ohatra velona, fa tahaka an'izany ozy izy, ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Teny Jesosy eto zany hoe fahatahaka an'izany, zany hoe misy fahasamihafana mbola tiany Jesosy avohitra indray koa, tsindriana bebe kokoa, tsara ho fantatry reto mpianatra ireto. Ozy izy hoe tahaka ny miteny izy hoe jereo tsara reny zavatra hitanareo any ivelany rehetrarehetra reny, eny amin'izao tontolo izao, tsy tokony tahaka ireny ianareo, fa hafa, ary izahako mihitsy no mipetraka ho ohatra ho anareo, miova ny fenitrareo rehefa miara mandeha amiko ianareo, izahako no fenitra faratampony. Kristy dia tena hoe nanompo tamin'ny toerana farany ambany, lay tsy tian'ny olona, fantatsika fa nanarisa ny tongotry ny mpianatra izy. Ary fantatsika loatra fa zany hoe mpanompo manasa tongotra izany dia anisan'ny raha amin'ny filaharan'ny mpanompo dia farany ambany, nefa noraisin'ny Kristy izany, nataon'ny Kristy izany. Ary Kristy izy tena ny ihany koa no nanompo atsika fiangonana tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, fahafatesana farak'izay manala baraka. Ary ho atsika rehetrarehetra izay mino an'i Kristy dia io ilay faratampony amin'ny fanetretena, araka ny resahan'ny Filipianina toko faharoa dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro ozy izy. Io aloha zany dia tsy hisy faratampony tahaka an'io, fa i Kristy rery ihany no navita an'izay le hoe manolotra ny aina isolony maro. Kanefa ny isika dia tarihin'ny soratra masina ihany koa hanao, hampiatra an'izany hoe fifanompoana eo amin'ny fiainantsika maha kristianina antsika izany. Kristy ilay lamatono nanolotra ny ainy ho anao rahalany, ho anao anabaviny, tanterany ny teniny. Izy ilay fanatitra nahasolony maro. Fa ao anatin'izay ihany koa raha jerentsika eo amin'ny sehetry ny fiarahamonina navotan'Andriamanitra dia manana loholontsika, manana diakona isika, manana an'ireo mpitarika samihafa isika eo anivon'ny fiangonana, manompo amin'izay azon'izy ireo hanompoana. Ary ho anahy manokana rehefa mijery anareo, mahita ny fanomponareo dia ozy izy ako hoe tompo soa ihany fa samihafa, ary manompo amin'ny fahasamihafana ny fiangonana toerana samihafa. Fa raha andeha ampita dia ozy izy tena tena mbola lavitra raha ohatra ka hoe andeha hitovy amin'ny aty aminareo Analakely. Fa nefany lay fo manao zavatra amin'ny manompo amin'ny ataoko hoe excellence na ny tsara indrindra azo atolotra dia tena manainga fanahy ny zavatra ataon'ireo mpitarika, ny zavatra ataontsika eto anivon'ny fiangonana. Ary engany hoe mbola izotra lalindalina kokoa ho amin'izany tsika tsiraray avy. Faraka ny teneniko teo hoe manompo amin'izay sehatra sy fomba azon'izy ireo atao izy ireo, manahaka ny Kristy arak'izay tratrany,
lay ondro miandry ondry. Fa ao anatin'izay nefany a dia mbola tariny soratra masina ihany tsika teneniny Kristy isika hibanjina azy. Izy lay tonga lafatra ao anatin'izany. Aoka ianareo anaka tahaka ny anahafako an'i Kristy ozy izy Paoly eo amin'ny Korintiana voalohany toko faha 1:1. Tena ohatra tsara i Paoly a. Miasa mafy noho izy rehetra ozy izy. Ary voatony ny tao daholo na ny kapohana anazy na saika rendrika tany anatin'ny sambo na ny zavatra mafy samihafa zay noentiny ho an'ny tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nasany teny tokoa izy hoe manahafa ako. Fa lay tia no tahafina ambony tenany zay nanao ohatra azo atao indrindra dia tahaka ny anahafako any Kristy. Satria tsy ohatra tsara fotsiny no ilantsika anatin'izay isika mitombo ho amin'ny fanamasinana antsika izay fa ohatra tonga lafatra dia Kristy izy tenany. Dia ndao tsika hibanjina azy. Inona ilay hoe mibanjina tsy hoe mijery tahaka ny nataon'ny mpianatra an' Jesosy lay miakatra nakany an-danitra, lay hibanjina tiako resahany eto, fa mijery hoe tahaka ny ahoana Kristy ambarany eo amin'ny teniny, dia ahoana no ahatonga antsika hanahaka azy bebe kokoa hatrany. Tahaka ny ahoana ny fandraisan'ny Kristy an'ireo mpianatra zay samy hafa tanteraka. Ny sasany nahita fianarana ambony dia ambony, ny sasany mpanarato mpanjono. Fa tahaka ny ahoana ny nanompony an'ireo ho voninahitr'Andriamanitra, nanompony an'ireo ho ohatra indrindra. Dia ilay mibanjina dia hoe mijery an'i Kristy sy ny nataony, dia mianatra omban'ny fahasoavan'Andriamanitra, omban'ny herin'ny fanahy masina zay miasa ao anatintsika fiangonana tsiraray avy, ireo mino an'i Kristy tsiraray avy, dia manahaka manompo bebe kokoa azy, manompo bebe kokoa ny hafa. Efa ao amintsika avokoa ny herintsika afahantsika mahavita an'izany tsikelikely ho voninahitr'Andriamanitra. Manana ny Kristy tsika voalohany ohatra, zay ohatra tonga lafatra. Izy lay nitoeran'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra, lay lohan'ny fanapahana sy fahefana rehetra, dia nefa nanaiky nidina hanompo sy hanompo anao. Manana ohatra tonga lafatra aloha zany tsika. Faharoa, ao anatin'ilay hoe herintsika resahako hoe ananantsika avokoa, manana ny fanahy masina isika zay mpampahery atsika, zay mpanamasina atsika ihany koa ao anatin'izany. Ary fahatelo dia manana n'ilay ray be indra fo isika vonina sy maharitra amintsika, amin'ny isika ilay mianatra tsikelikely mifanompo tahaka ny nanompon'i Kristy andreo mpianany, tahaka ny nanompon'ireo mpianatra ihany koa ny fiangonana tamin'izany. Maharitra izy ary fanomezam-pahasoavan'ny fibebahana zay afaka manova antsika ho tahaka ny Kristy bebe kokoa hatrany. Dia teteny zavatra anankiray ihany koa hoe efa lehibe isika eo amin'ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra atsika tsiraray avy. Eo mihitsy ilay toerana tian'Andriamanitra hanomboanao, hanompo ny hafa. Tsy mila sehatra hafa na hiandry sehatra hafa isika, hoe sehatra avo kokoa vao afaka ny hanompo sy hafoitena ho an'ny hafa. Dia indrindra ireo hafa zay tena samy hafa amintsika. Zanaka ianao, anatin'ny hery, anatin'ny saina, hanompona ny ray aman-dreny, hanompona ny fiangonana, hanompona ny firenena arak'izay azo atao.
anompona ny manodidina atsika. Mety hoe efa lavitra be ilay sehatra ny firenena fa afaka tomboka eo amin'izay manodidina. Tany an-tany fotsy ahako 2 volana lasa zay dia any moa tsy misy tena hoe hôtely na restaurant tena ohatrany hoe lay eritreretintsika fa somary tsotsotra avokoa dia niarany sakafo tao anatina hôtely gasy anankiray dia gaga be ako nisy tanora tena mbola eritrerony 120 taona dia manao resaka bénévolat amin'ny fampianarana teny frantsay amin'ireo mpampianatra frame. Eo zay wow, aiza ny fanompoana, aiza ny fo te hanompo bebe kokoa eo amin'izany sehatra ho an'ny firenena izany. Raha aman-dreny ianao manana fahefana sy fahendrena ary ny traikefa hanompoana ny zanaka, hanompoana ny manodidina ihany koa. Lehibe ianao mpitarika manam-pahefana amin'ny sehatra samihafa. Hoia hoe ohatra ny fanompoana lehibe lay natiseho an'i Kristy ary arakaraka ny fahalehibeazanao no tokony hanomponao bebe kokoa, mbola veriko hatrany zany. Dia misintona ny saintsika ahako mbola hoe apiatra hianatra avy amin'ny Kristy bebe kokoa. Avy eo amin'ny Toriteny izay amaranako azy androany, avy eo amin'ny Filipianina 2:1 ka hatramin'ny 7. Raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindra-po sy fiantrana, dia tanterao izy ny fifaliako ry Filipianina. Mba hanino? Iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Raha ny sahala amintsika ihany no iraisantsika saina, iraisantsika hevitra, iraisantsika fo, dia mora kely zany. Tena tsotra kely ny hoe olona miray fiaviana, olona miray kolotsaina, miray fomba fanao, mora kely ny manompo, mora kely ny miray saina, mora kely ny miray fitiavana. Fa ny fampiarana an'io dia amin'ireo olona zay samihafa amintsika indrindra. Sarotra ekeko, tena sarotra. Faraka ny lazaiko teo hoe ananantsika ny herintsika rehetrarehetra, omen'Andriamanitra atsika ao anatin'izany. Toizako, tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana. Ilay fifampiandaniana indraindray tsy tena miariary mivatravatra fa ny anatin'ny fosiny saina. Misy andreo karazana tsy fa miteny frantsay foana moa ny ananako, misy karazana théorie be dia be any anatin'ny saintsika vao mahita olona anankiray isika mijoro hoe zao miaraka amin'ity rehetrarehetra. Hanika rehefa sendra ny zavatra mety mahafanimpanana, zavatra misy fanahy bebe kokoa dia mora mivohitra ny fifampiandaniana. Na mandrany tena fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany mihoatra no ny tenany avokoa isika. Aoka samy anao ny namany mihoatra no ny tenany isika tsiraray avy. Mialatsiny ahako fa ahitsikely hoe aoka ny eto voatany ianao ny any anindran-tany ho tahaka ny na mihoatra ny tenany. Aoka ny avy any anindran-tany hanao ny eto voatany, hanao an'izy ireo mihoatra tahaka na mihoatra no ny tenany.
indrindra fa ho antsika izay fiarahamoniny navotan'Andriamanitra. Zay moa nisaorana an'Andriamanitra hoe ao anatin'izany dia miroso miandalana amin'ny fanamasinana isika. Ary zany teny zany dia inoko fa manamasina antsika manala izay mety zavatra maro samihafa miazona antsika tsy ho hanatanteraka n'io resahin'i Paoly hoe iray fitiavana miray fo miray hevitra tsy manao na inona inona amin'ny fampiandanina na mifandrantena. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany ihany koa. Aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy. Misy zavatra mbola fikiritsika mafy indraindray na dia efa ao anatin'ny fiarahamonina navotan'Andriamanitra asika. Misy zavatra imaty-matesantsika ambonin'izay maha zanak'Andriamanitra atsika izay, ambonin'izay hoe mahanavotan'Andriamanitra atsika izay. Dia mananatra atsika ny tenin'Andriamanitra androany hoe aoka ho aminao izao saina izay tao amin'ny Kristy Jesosy izao. Tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviany amin'Andriamanitra. Fa nifoanany ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Tsy misy Andriamanitra tahaka an'izany. Hoe izy ilay Andriamanitra, ilay loloavina tapany loha no andeha hitovy amin'ny olony. Dia ho faty hanavitra ny olony. Ary ny fahafatesany dia ilay fahafatesana mamenatra indrindra. Fa izany ilay Kristy atsika, izany ilay Andriamanitsika. Dia hiroso ho amin'izany fanahafana azy izany ane isika. Ho voninahitra Andriamanitra iray ihany. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, miondrika manoloana ny teninao izahay. Fantatray loatra izany teny izany ary indrindra tianao ho amafisina amin'ity maraina ity anatin'izao fankalazana izao. Hoe ny endriky ny fifankatiavana, ny endriky ny firaisana, ny endriky ny firaisan-tsaina anisany azona hiaseho dia izany fifanompoana izany ao anatin'ny fanjakanao. Misaotranao izay fa navotanao, misaotranao izay fa noesorinao izay mihitsy ilay hoe fiangonana. Olona izay manana kolotsaina vaovao fa tsy ilay kolotsaina ny zao tontolo izao, ilay kolotsaina ny fanjakanao izay mitondra anay. Tompo, menatra izahay indraindray, tsy indraindray ary fa matetika satria tsy efanay. Raha ny fisainanay fotsiny ihany dia tena tsy efanay, tsy ho vitanay izany. Fa soa ihany fa manana anao izay Tompo. Soa ihany fa ianao no ohatra tonga lafatra tokony ho banjininay. Ary soa ihany fa miasa ao anatinay ny fanahinao masina ahatonga anay tsy kelikely ho aminy izany. Andriamanitra aoka ny tsiraray avy ahita ny tena ny eo amin'ny toerana izay ahafahany manompo ny hafa. Dia voninahitra ao any ny fiainanay, ny fiainanay amin'ny andavanandrom-piainanay mihitsy Andriamanitra, tsy hoe rehefa miona eto fotsiny izahay fa rehefa sendra ny hafa izahay, mifanerasera amin'ny hafa amin'ny andavanandrom-piainanay dia ho hita izany toe-pon'i Kristy izany. Ho hita izany toe-tsain'i Kristy izany. Ka havariana ny hafa. Atonga ny hafa ihany koa hametra-panontaniana hoe hafa mihitsy ny fomba fisainanao sy ny fomba fiainanao. Dia misaotra Tompo fa azonao antoka fa momba anay ianao, teninao izany. Teninao izany.
momba na enao voninahitra ao rery ihany minaran'i Jesosy ilay tiana indrindra amen.